dia mirarisoa ny malagasy rehetra ny tenako ho an'ny taona 2024 hitondra soa sy fanambinana ho antsika rehetra ne iny taona vaovao iny ary dia mba isy ny tsirom-panantenana amin'ny ezaka rehetra izay atao mba andehanana any amin'ny tsaratsara kokoa, andehanana any amin'ny fampandrosoana. Ny tenako eto amin'ny Jeanne Forêt Santé dia tsy mitsahatra ny manome ny karazana zany hoe toromarika sy fanentanana ho antsika rehetra malagasy tsy vaky volo ary tsy mijery karazana loko politika na mijery karazana fokon'olona na olona ohatran'izao sy ohatran'izao fa ny fanentanana dia ho an'ny malagasy rehetra tsy vaky volo mba ahafahantsika hiara-entana ao anatin'izany atao hoe inona marina ny tanjona izay tianao tratrarina amin'ny fiainana satria raha ohatra ka tsy mazava na majavozavo aminao izay tanjona tianao tratrarina izay dia izay ilay hoe miodikodina eo foana, miodikodina eo foana ny olona iray ary tsy mety mahita ny mangirana amin'ny fiainana. Ka ao anatin'izany ny fitaovana rehetra izay atolotra eto dia toy ny hoe ny fananana ny fitokisantena, ny fananana ny vakasitrahanao ny tenanao na ny estime de soi izany ary indrindra koa zany dia ao anatin'ny finoanao fa ho tonga amin'ny tanjona izay tratrarinao ianao. Indrindra zany nomeko ohatra be dia be teto zany ny momban'ny mpifankatia dia ny resaka betsaka koa aho momban'ny vehivavy satria ireo zavatra rehetra ireo dia miodikodina ao amin'ny ataontsika hoe fiainana andavanandro izay karazan-javatra rehetra no teneniko teo izay satria ny vehivavy dia efa nazavaiko teto fa mandeha amin'ny fo daholo ny azy ny zavatra rehetra ka dia miredareda dia miredareda ny hafanam-po indraindray ka nefa ao no ilaina ny hoe asiana ihany koa ny fireglena an'izay firedaredan'ny fo izay ato amin'ny saina izany satria raha ohatra ka ny fo fotsiny no magotrakotraka mitondra zavatra sy mandray fanapahan-kevitra dia mety andeha any amin'ny tsy tokony ho izy ny fanapahan-kevitra indrindrandrindra na dia fanapahan-kevitra goavana dia goavana amin'ny fiainanao. Nka noresahako tetoko ny resaka hoe dépendance affective tandremo fa indraindray ny dépendance affective dia ilay hoe mitady fankasitrahana be loatra avy any amin'ny manodidina ka indraindray dia adininao ny tenanao ary rehefa adininao ny tenanao iza moa zany no andeha atsiaro azy voalohany akoatranao. Izany zavatra rehetra izany zany no ezahako ny ampitaina eto amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé dia ny fahaizanao mampitambatra sy mikojakoja ny vatana, ny saina ary ny fanahy ka dia mirary ianao zany ny hanohy hatrany ny fijerevana ny fandaharana eto amin'ny Jeanne Forêt Santé satria dia ahatsara ny fiainanao ary dia mamerina ihany koa zany ny firarisoa ho an'ny taona 2024 ary mirary ny malagasy rehetra mba irona tanteraka amin'izany atao hoe fampandrosoana izany na ny mpitondra na ny vahoaka fa ananatsika ny zavatra rehetra ananatsika ny arena ambonin'ny tany ambanin'ny tany anaty ranomasina ny olombelona ny manampahaizana
ananantsika daholo izany rehetrarehetra izany fa eo amin'ny fandrindrana azy eo ihany izany a no mbola olana ka matoky mino aho fa tafapaka any amin'ny malagasy tsy vaky volo ny afatra rehetra izay tiako ampitaina eto satria fampizarana ny ahy 20 taona no nandazako any Madagasikara ary mipetrahako taty amin'ny tany vaventy ka raha tsy nanana an'ireo karazana fitaovana rehetra izay nampitaiko amin'ny mpiray tanindrazana amiko dia tsy ho toy izao ny tenako aty tany lavitra aty. Dia mirary soa atsika rehetra mirary ny rehetra rehetra mba hanana ny risipo sy ny herim-po hoentina hanatsaranao ny tenanao ary indrindrandrindra dia ho tafapaka any amin'ny tanindrazantsika izany zavatra rehetra rehetra izany. Rary soa tompoko.